ny teny ho an'ny Asakaria amin'ity anio tia dia hitantsika amin'ny filazantsara araka marika toko voalohany 5:30 vaky teo izao amin'ny ran'i Jesosy. Ary ny foa maraina alina koa Jesosy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary ny foa maraina alina koa Jesosy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Misy fotoana izay arahantsika mivavaka amin'ny hafa. Mety miara-mivavaka tahaka izao tsika, mety miara-mivavaka amin'ny ankohonantsika sika, fa misy fotoana izay isika ireriny miaona amin'Andriamanitra, ary fotoana sarobidy ihany koa izany. Jesosy eto dia mivavaka mitokana amin'Andriamanitra izy. Ny antony dia voatanisa teo ambony tamin'ny vaky teny izay efa narahantsika teo. Niasa Jesosy, ary ny tonga ny hariva mbola maro ny olona izay nanatona azy. Manoloana izany farerahana izany dia nanatona n'Andriamanitra rainy izy, nangataka fampaherezana taminy indray. Maro ny ilayntsika fampaherezana amin'Andriamanitra. Na fiatrentsika ny asantsika andavanandro, na ny olona izay mety mianjady amintsika, na ihany koa ny fakapana maro izay ataon'ilay ratsy sy ny maro samihafa izay tsy ho tanysaina eto, tena mila vavaka isika. Jesosy ary moa zanak'Andriamanitra, Andriamanitra raha teo nefa dia mbola mivavaka, indrindra fa isika. Io izany dia manentana antsika mba hivavaka mandrakariva. Io moa nefa naterina teo aloha hoe raha matanjaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia matanjaka ihany koa tsika manoloana ny zavatra rehetra, na mora na ny sarotra. Rehefa salama ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia salama ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Io izany dia entanina sika ankohonana kristianina rehetra hiaina tokoa mivavaka, tsy mandritsy ny herinandro toy ihany fa amin'ny androm-piainantsika rehetra.